mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no erabanantsika tratra ity talata 5 volana novambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika riavako dia ny pistily voalohany nosoratan'ny Jaona voalohany toko 2, Jaona voalohany toko 2 andininy fa 4 ka hatramin'ny 7. Jaona voalohany toko 2 andininy fa 4 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray kosa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay osotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo. Ka tsy mila ampianarin'olona ianareo fa satria ny osotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy anareo araka ny nampianarany anareo. Ankehitriny anaka tomoera ao aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy dia fantary fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Iray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fantatsika fa ny taratasy izay nosoratan'ny Paoly, nosoratan'ny Jaona manokana, tsy tahaka ny nosoratan'ny Paoly na nosoratan'ny Petera. Ny pistiliny Jaona dia efa faraparany aty amin'ny taonjato voalohany no nosoratana. Izany hoe efa somary difiela aty ambadiky ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny sehoany izany taratasy izany. Any efa aty ambadiky ny 50 taona aty aorianan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Efa ela izany. Ary efa ela izany dia be dia be ireo karazana fampianaran-diso tamin'izany fotoana izany teo anivon'ny fiangonana kristianina. Betsaka ny karazam-pampianarana. Izany dia ny pistiliny Jaona dia azo lazaina hoe anankiroa no heviny. Manoloana ny fampianaran-diso dia nampiorona ny olona bebe kokoa amin'ny finoanan'i Jesosy. Zay mahatonga ny pistiliny Jaona tena miivo amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ary asehon'ny Jaona mihitsy zay fifandraisan'Andriamanitra sy Jesosy zay. Dia zay fanantitranterana ny finoanan'i Jesosy, ny famelan-keloka ny men'i Jesosy amin'ny fananana sy ny finoana azy zay. Fa ny faharoa izay tena lazain'ny Jaona dia izao ny fanaovana zava-dehibe ny fiombonan'ny mpino satria efa somary aty ambadiky ny taona nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ny akaranakany an-danitra dia somary efa nizarazara koa ny kristianina, ny tombon'ny fiangonana, ny fitombon'ny fiangonana niteraka fizarazarana, ny fitombon'ny fiangonana ndraindray tsy nampiombona fa nisaraka nampisaraka. Dia irendretreny dia ny taoman'i Jaona atsiaro hoe zava-dehibe ny fiombonana, ny fifankatiavana, ny fiombonan'ny mpino. Amin'ity eto ambatanantsika ity tsy mifanalavitra amin'izay mihitsy. Izay mahatonga ity andininy izay entina mampahery anao ity, ny andininy fa 4 ary ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Izay efa renatao hatramin'ny voalohany. Hoy hoe satria be dia be ny zavatra ren'ny kristianina amin'ny fampianarana dia tsy terotsy mova tsoatran'izao andro antsika izao hoe ao anatina tambajotra misy karazam-pampianarana maro isan-karazany. Ndraindray mahafinaritra ny sofina ny miaino azy, ndraindray mahafinaritra ny maso ny mijery azy, ndraindray sady mahafinaritra ny sofina ny mahafinaritra ny maso ny mijery azy. Ohatrohatran'izao vanim-potoana antsika ian'izao ihany tamin'izany fotoana izany. Be dia be ny karazam-pampianarana izay ndraindray mandrakariva raha mifanohitra amin'izay nampianaran'ny Jesosy reny fampianarana ireny tamin'ny taonjato voalohany io. Dia eto Jaona manafatra mihitsy, manafatra antsika ihany koa manao hoe mitandrina, miambina ny hoe ny aminareo dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany ianao ka hitoetra ao anatinareo.
jaona zany manatitrantotra manao hoe efa nisy zavatra nge renareo e, efa nisy zavatra renareo ilay teny hoe renareo akoho amy teny grika ny teny hoe akoho de hoe re, tsy hoe re teny an-dalambe, tsy hoe re tamy tsaotsao, tsy hoe re tamin'ny resaka, fa ny hoe teny hoe akoho. Ny heviny voalohany de zao re satria naningila tsofina ianao, re satria niaino ianao, re satria nifantoka ianao, na hoe nandrenao satria niaino, nandrenao satria nanokana fotoana ny enona, nandrenao satria nampianarina, nandrenao satria nisy nampianatra. Ka eto zany a ny tiany tena de manao hoe efa nampianarina nge nareo de nandray e, efa nandray ianareo satria nanoka tena iaino, nanokana fotoana iaino. No zany de izay zavatra noraisinareo vokatry ny fiainonareo, zay zavatra noraisinareo vokatry ny etaeta-piainona tany anatinareo dia aza miala am'izay. Tsy hoe zavatra renareo teny naninanina teny izy iny, fa renareo satria fantatrareo ny nampianatra anareo azy. Fandrenesana vokatry ny fanapahan-kevitra iaino, fandrenesana vokatry ny fahafantarana lay nampianatra. Zay ny tiany Jaona averiny Jaona ao anatin'ny retim-piaino azy manao hoe tandremy tsara. Manoloana ny fampianarana diso de zao fantatrareo ny nampianatra anareo an'izany. Tahaka atsika vanim-potoana ankehitriny hoe fatatsika ny maha-kristianina atsika, fatatsika ny nampianatra an'ireny, fatatsika ny aino izy sika, nianatra izy sika, namantatra izy sika. No zany dia hazono zay zavatra efa norenesinao zay. Fa ny fampianaran-diso ny karazam-pampianarana tsy ho tapitra mandra-piavin'i Jesoa. Io izy foana ny zavatra mahafinaritra ny sofina na ny karazana mpampianatra ilaza zavatra mety ho mahafinaritra, izy foana io hatramin'ny andron'i Jesoa. Ka mandraka ankehitriny, mandra-piavin'i Jesoa eny amin'ny rao alandra de zao izy foana io karazam-pampianarana io. Fa izao Jaona, efa niaino ianao, efa nandray an'i Jesoa ianao, efa vita batisa ianao zany. Matoa anao vita batisa de nandray ianao, nandray lay ositra ianao Jaona. Matoa anao mpandray fanasan'ny tompo de efa nandray lay ositra ianao zany. Matoa anao mpandray fanasan'ny tompo de efa niaino ianao zany. No zany dia hazono mafy zay zavatra efa noenonao zay, zay zavatra efa norenesinao zay, hazono mafy zay. Ary zay zavatra dia efa noenonao hatrany am-piandohany. Raha miteny izy hoe hatrany am-piandohany eo, hatramin'ny voalohany moa no ilazany azy arke. Lay teny hoe arke hatramin'ny voalohany de zao miendrika anakiroa, hatramin'ny voalohany naha-kristianina anao, fa hatramin'ny voalohany nahariny izy zao tontolo zao mihitsy ary. Ny teny hoe arke de hoe hatrany am-piandohany. Toy ny milaza Jaona eto manao hoe efa nisy fifidianana anao mialoha mihitsy aza ny fandrenesanao. Zany hoe ianao zany nandre ilay tenin'Andriamanitra, ianao zany nandre lay fampianarana hatramin'ny voalohany. Lay hatramin'ny voalohany tsy hoe hatramin'ny naha-kristianina anao ihany, zay heviny voalohany aloha, hoe hatramin'ny naha-kristianina anao, hatramin'ny naha-mpanompon'Andriamanitra anao, zay ny hevitry lay hatramin'ny voalohany. Fa ny heviny faharoa de zao hatramin'ny ny androany zao tontolo zao. Paoly milaza an'io amin'ny Kolosianina, Jaona milaza an'io koa hoe itsika dia kristianina hatramin'ny voalohany. Ny andikan'izany zany hoe melony nandrenesan'ny sofintsika olombelona lay fampianarana de zao efa nomanin'Andriamanitra andreany zany tsika. Tsy mahasarotraritra amintsika vanim-potoana ankehitriny zay novolavolain'ny fahafahany tsirairay, novolavolain'ny filôzofia existentialiste ny Sartre manao hoe c'est l'existence qui précède l'essence. Mieritreritra manao hoe za efa misy de zany manapa-kevitra, satria zay ny fampianarana tezanantsika tamin'ny taonjato faharoapolo hoe za misy dia za misy zao ny tompona andraikitra amin'ny fiainako, za misy zao zahako izao fisiko zao ankehitriny zao ny tompona andraikitra amin'ny fiainako, za manampoatra ny hoaviko, za mamolavola ny hoaviko, za manao zay tiako atao, tianao an'zao ana, tianao an'zao. Zay le hoe c'est l'existence qui précède l'essence. Tompon'ny fanapahan-kevitro zao miankina amiko ny fahombiazako, miankina amiko ny zavatra rehetra. Tsy de disy loatra zany amin'ny lafiny anankiray, fa tsy marina mandrakarivo zay amin'ny lafiny ara-panahy. Io nampifandona ny Sartre, Soren, Kierkegaard, avelomberentsika eto. Ny Soren, Kierkegaard za existentialiste tahaka ny Sartre ihany, nanao hoe c'est l'essence qui précède l'existence. Zany hoe ny antom-pisiko ny nisy talohako, mbola tsy tena nisy akory de ny antom-pisiny le zavatra ny nisy talohan'ilay zavatra.
ohatrany hoe tsika hoe andeha tsika hanao mofo sakay ohatra, milohan'isy iny le mofo sakay eo ambony latabatra sy anaovantsika ny paty anaovana ny mofo sakay dia efa misy ao asaitsika le izy manao hoe andeha tsika hanao mofo sakay, de le mofo sakay efa nisy tao an-tsaiko tao fa ny fanatanterahana azy sika c'est l'existence c'est l'essence qui précède l'existence. De ohatra zay keo ny olombelona ho Sartre, mbola tsy nisy akory ny olombelona de efa nisy tao an-tsain'Andriamanitra. Andriamanitra ny teny manao hoe handeha amboatra olona tahaka ny endritsika isika, zany hoe mbola tsy nisy ny olona, mbola tsy voary ny olona, mbola tsy namolavola ny olombelona Andriamanitra, de efa ny teny manao hoe amboatra ny olona tahaka ny endritsika isika. Zany hoe c'est ny antom-pisian'ny olombelona nisy talohan'ny olombelona. De zay mahatonga ny Jaune eto miteny manao hoe hatrany am-piandohana ny antom-pisitsika, zany hoe ny zavatra nampianarina atsika hatramin'ny voalohany hatrany am-piandohana de efa nisy dikany, zany hoe hatrany am-boalohany sika de efa fantatr'Andriamanitra. No zany dia ity tenin'ny Jaune ity manao hoe hatrany am-boalohany de sady manondro ny hoe ianao efa nandray an' Jesosy, ianao efa nampianarina an' Jesosy, hatry ny fony fahazaza, hatry ny fony ianao nanapa-kevitra anaraka ny tompo, de efa nisy fampianarana ny raisinao tao azony zay. Fa izao koa na mbola tsy ary keo ary ianao de efa tao amin'Andriamanitra ianao, de efa nisy zavatra nomen'Andriamanitra sy nomanin'Andriamanitra ho anao tao. Zay no mahatonga Calvin ndresaka momana antsena hoe prédestination, satria Calvin de miteny manao hoe ny antom-pisitsika nge efa tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Rehefa malala itetejo Dramasin ity zany raha jerena de manantitantitra ny tokony hitoerantsika am'izay efa noraisitsika, manantitantitra ny tsy hisalasalantsika ny amin'ny famelan-keloka nomen'Andriamanitra atsika. Anankiray am'izay fomba fiasan'ny ratsy sy ny fampianarana ity rehefa malala de ny fampisalasalana, ampisalasalainy mandrakariva, io fomba fiasan'ilay ratsy. Ary io mahatonga ny Jakoba nanazava manao hoe raha vantany vao misalasala ianao de tsy sitrapon'Andriamanitra zay. Izy ianao moa de endritra mihitsy manao hoe ho an'izay miroa anahana, ho an'izay mianana de zao aza manantenana inona amin'Andriamanitra. Mafy be ny tenin'ny Jakoba. Eto zany dia manantitrantitra Jakoba aza misalasala, Jaune aza misalasala mihitsy ianao ny amin'ny zavatra nampianarina anao. Inona nampianarina anao? Jesosy de zanak'Andriamanitra. Inona nampianarina anao Jaune? Andriamanitra fitiavana. Inona nampianarina anao? Tsy misy mpanalalana afa-tsy Jesosy Kristy tompo. Inona nampanalalana anao? Inona nampianarina anao? Tianao Andriamanitra, namela ny elokao Andriamanitra. Inona nampianarina anao? Izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra. Inona nampianarina anao? Hitatsika ny pity nosoatan'ny Jaune lava de lava, tsarovy fa zay mitoetra amin'Andriamanitra de tia namana. Tsy misy olona, tsy misy zanak'Andriamanitra ka makahala ny rahalahiny. Tsy misy olona miteny hoe za zanak'Andriamanitra nefa miaina ao anatin'ny fahakalana. Zany nampianarina anao Jaune hatramin'ny voalohany, de mitoera am'izany toe-panazana. Fa de voalohany rehefa komalana reo karazana fampianarana diso miala tsiny am'izay mety ho sanatry hoe tsara na manameloka na manilitra ny hafa, fa mampisalasala mandrakariva. Mampisalasala hoe amin'ny tsy tena batisa nge le ny raisinao iny zavatra ataotsika hoe tsodrano fotsiny iny, tsy tena batisa iny satria nge ianao mbola kely tamin'iny tsy tadidinao akory lay tena batisa. Mampisalasala anao manao hoe ianao ve efa nanapa-kevitra, ianao ve efa nanapa-kevitra ve ianao? Mampisalasala hoe ianao ve efa nateraka indray? Karazam-pampianarana maro isan-karazany zay mila tandremana. Toy ny lasa manafonana tsona hoe fahasoavana, lasa toy ny manankina ny famelan-keloka amin'ny herin'olombelona, manankina ny famelan-keloka amin'ny fiezahan'olombelona. Fa zao fahasoavan'Andriamanitra lehibe no zany. Lehibe rehefa am'izao fotoana ankehitriny zao anao ka nahatsiaro fitiavana an'Andriamanitra, nahatsiaro hoe tompo za efa anao efa nametraka ny fiainako teo am-pelantananao Jesosy. Zay ny zava-dehibe. Tsy ilay fombafombany aka, tsy tadidika le batisa efa angamo ahoana moa no atadiavana, tsy zany ange ny zava-dehibe. Ahoana moa no anatadiavanao ny zavatra natao taminao, tsy zany ny zava-dehibe. Satria tsy ilay ritra, tsy ilay fombafomba akory ny zava-dehibe. Iny miazona anao ihany iny mitahiry ilaina iny amin'ny maha-olombelona, fa tsy iny no niteraka ny famonjena, fa ny finoanao sy ny famelan-keloka ny raisinao tao amin'ny Jesosy.
ka na izao ankehitriny zao ianao no nanapa-kevitra hoe za tompo de mahatsiaro lay famelan-keloka efa nomena ho ato amin'ny azo fijaliana. Zay zava-dehibe. Lasa foana ny fahasoavana raha vao ataotsika miankina amin'ny ezakitsika miankina am'izay ataotsika ny famelan-keloka ny ray sy la Jisoa mato amin'ny azo fijaliana. Zay mahatonga atsika ny teny mandrakariva ny finoanao ihany nandray an' Jesosy. Zay ny tena zava-dehibe. Io finoana ihany io, finoana ankehitriny. Voavela ny elokao zao satria ianao mino an' Jesosy. Fa tsy andeha hitadidiny hoe tam'izany moa zany filo taona lasa natao batisa, marina ve sa tsy marina zany batisa ndraisiko, tsy zany tsony ny olana, efa vita batisa ianao. Dia efa an' Jesosy ianao. Fa indraindray maheno karazam-pampianarana ahatsiaro, ianao ange mbola kely ngareny tadidinao akory, ianao ve efa mibebaka, tsy zany ny zava-dehibe. Zao ankehitriny zao ianao no teny za Jesosy efa anao, efa nandray le famelan-keloka. Fa lay ratsy dia ndraindray na karam-pianarana ndray mampisalasala antsika ny amin'ny tsy voavonjy ianao, tsy tena masina. Anaray no mampitodika antsika amin'ny olombelona mihitsy hoe raha anina nge nanao batisa anao tsy tena anina iny, na taringa ianao natao batisa ka tsy tena mety iny, na taria ianao na tsy zany mihitsy. Tsy ny batisa kristianina tsy zany, ary ny fiaina kristianina tsy zany. Fiaina kristianina miorina ao am' Jesosy. Indraindray tsika mitady an' Jesosy any amin'ny olombelona. Zay mahatonga ny tompo teny hoe tandreminareo tsara ka miteny manao hoe arizy de ezakazaka ho any ianareo. Tsy mitady an' Jesosy any amin'ny olombelona isika. Na koa indray mitady an' Jesosy any amina zavatra ka nahatonga ny tompo tamin'ny tsangana tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny anjely ny teny manao hoe ianareo ve mitady ny velona aty amin'ny maty? Aty amin'ny maty ve no diavanareo ny velona? Any amin'ny zavatra ve? Any amina vatatranona, vatandrindrina na rafitra, any ve no tadiavanareo ny velona? Tsy aho izy ho Jesosy. Efa mitsangana izy ozy lay anjely. Zany hoe nidikany efa velona Jesosy eo akaikinao eo izy. Noho zany dia mitoera amin'ny zavatra efa nampianarana anao. Inona no nampianarana anao anatin'ny fiangonana misy ianao io? Eo akaikinao Jesosy. Efa navela ny elokao. Efa ho aminy ianao. Efa tiany ianao zao. Aza misalasala mihitsy. Aza mierikerika mihitsy, efa ao amin'ny tompo ianao io zao. Zao ankehitriny zao. Efa nitenana hoe Jesosy ny tompoko. Mpamonjy ahy, voavela ny eloko, azoko ny famonjena. Nanao zany fanekena zany ianao taminao ndraisana mpandray. Nanao fanekena ny ray aman-dreninao taminao batisa de miteny manao hoe ka zao ange, ka tsy za ange nanao ny fanekena iny. Eny fandray aman-dreninao io nge fanahy, io nge tsy resaka materiel na resaka lojika na matematika, resaka zava-panahy io. Andriamanitra mahafantatra ny ao am-ponao, Andriamanitra mahafantatra ny ao an-tsainao. Andriamanitra tsy zavatra akory na ordinateur ka baikona amina clavier na ohatry zany hoe azonao ve sa tsy azonao. Ty Andriamanitra vao miainga ny fijerinao, vao miainga ny finoanao de fantany sy hitany ianao. Zany de aza misalasala mihitsy, mitoera amin'ny zavatra efa nampianarina anao, mitoera amin'ny zavatra efa fantatrao no nampianatra anao an'izany. Am'izao andro faharoa sahady andro fahatelo amin'ny herinandro ty zao de zao ny afatra tsorinao anao. Aza mierikerika, matoky ny fitiavan'Andriamanitra, matoky ny famelan-keloka ny men'Andriamanitra natao amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy. Miorena tsara. Inona ny nampianarina anao? Fiangonana inona ny misy anao zao? De tazomy zay finoanao zay. Mitoera tsara am'izay finoanao zay. Betsaka ny karazam-pampianarana mety mbola orenao. Betsaka jaona manafatra an'izany. Be de be nge io jaona ny fanahy tonga amin'izao tontolo zao. Manafatra an'izany tsara jaona. Arankizy mitandrema miorena tsara. Fa be de be ny karazana fampianarana sy fanahy any amin'izao tontolo zao ka mahaiza mizaha toetra tsara. Ireny fanahy reny. Rehefa miteny izy hoe mahaiza mizaha toetra ny fanahy de zao mahaiza mamantatra karazam-pampianarana misy. Fa izao tazoza efa nampianarina anao. Fikio tsara. Afaka malala amin'ny ty talata ty ara de mampahery anao hitoetra tsara am'izay efa nampianarina anao. De zao famantarana eta-maso ny fiangonana misy anao. Ataovy fiangonana FJKM ianao, ataovy fiangonana FLM ianao, ataovy anglikanina ianao, ataovy inona katolika, tsy manino katolika ianao, mitomboera tsara. Manompo an' Jesosy ao. Fa reo olombelona maro isan-karazany kristianina maro nahita an' Jesosy tao amin'ny fiangonana io ka nahoana ianao tsy ahita an' Jesosy ao?
ao Jesosy fa manana finoana ao amin'ny fiangonana misy ianao io izy fa tazony ny finoana aza misalasala de mitoera tsara fa izao ny olana de zao tsy tena ampy ataotsika hoe firotsahana tsehatra ianao amin'ny asa fanompona de zao mirotsaha-tsehatra bebe koa amin'ny asa fanompona mba hitombony ny fitiavanao mba hitombony ny finoanao dia tenin'Andriamanitra aminao de hoe hoy Jaona eto manao hoe ny aminareo de izao zay efa renareo hatramin'ny voalohany no ka hitoetra ao anatinareo hitoetra ao anatinareo anie Jesosy hitoetra ao anatinareo anie ny fanamasina hitoetra ao anatinareo anie ny fiadanana sy ny fifaliana ivavaksika tobasoranay amin'ny teninao zay manantitrantitra ny tokony hitoeranay amin'ny finoana hitoeranay amin'ny fampianarana zay efa nampianarina anay hatry ny fony fahazaza de nitiavanay ianao Andriamanitra ny ahatsiarovana efa voavela eloko zay no ny amin'ny Jesosy ny ahatsiarovana efa ny fiangonana zay tena anao Jesosy ety am'izao tontolo zao dia sehatra ivelaranay sehatra ifampisaranay sehatra ijoroany vavolombelona izay ny tena anao Jesosy ety am'ty zao tontolo zao ty koa de ampaherezo zay Jesosy mba hitoetra amin'ny finoana arovy amin'ny karazam-pampianarana maro samihafa zay manozogozona ny fitiavana ianao mampitodika anay amin'ny tenanay na mampitodika anay amin'ny olombelona fa ataovy mitodika aminao Jesosy zay anana herim-panahy fifaliana herin-tsaina amin'ny fanomponanao da iny tontolo andronay an'io Jesosy da io ny tontolo andronay ny asanay ny fanoloran-tenanay ho masina eo anatrehanao Andriamanitra zay ny antso anay mamelany elokay mamindrafo aminay ary terizo ny firenenay terizo ny fiangonana misy anay tsirairay avy terizo ny tokantranonay ho marina eo anatrehanao amin'ny finoana amin'ny fanoloran-tena ny amin'ny ranao Jesosy Kristy mpamonjy amen